fa anisany niteraka resabe ihany koa teo aloha teo ny mahakasika indrindra ny député ny Betioky izay voasoratra fa isan'ireo nanao sonia ny fitsipapitokisana ny prime ministre avy hatrany moa dia nitondra fanazavana ny mpandrindra nasionaly ny antoko MTS ary nanambara fa tsy isany nandatsabato ho amin'izany ny solombavam-bahoaka ny MTS raha antsika ny fanazavana amin'ny anarany antoko MTS na malagasy tonga saina manoloana ny fanaovan'ny député de Madagascar en motion de censure fa ny député voafidy tamin'ny antoko MTS na malagasy tonga saina dia tsy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao tsy izany fa député Jean Daniel ka noho izany tsy nanao sonia ny motion de censure izy ary tsy nanome procuration député hafa hanao sonia na hanao vote amin'ny anarany izy